Ravana malala, eto zany tsika dia hitondram-bavaka indray an'ity anabavintsika anankiray ity. 30 taona izy, mananjanaka 2 kanefa tsy misy raim-pianakaviana. Dia izy zany no mitolona amin'ny fiainana amin'ireo zanan'ireo ary tsy misy asa, tsy manana asa izy ankehitriny. Dia mangataka amintsika izy ny mba hiombam-bavaka, hitondram-bavaka ho azy. Mangataka amintsika ihany koa raha misy afaka manolotra asa ho azy. Izy moa tsy nitony nanarana fa dia nanoratra ny amin'izao vavaka izay iriny mafy mba iarahantsika mitondra eto amin'ity fandarana ity. Ndao hivavaka ho azy isika, vavakantsika tompoko. Andriamanitra Rainay any an-danitra, angatahana ianao mba hamela ny elokay mba hanadio anay ho afaka amin'ny tsy fahamarinanay rehetra, indrindra ny tenako izay manonona vavaka sy ireo rehetra izay miray fo amin'izao vavaka atao izao. Andriamanitra, ianao anie hamela ny elokay, ianao koa anie hamindra fo amin'ity zanakao izay mangataka vavaka ity. Fantatrao ny zavatra misy eo aminy. Manana zanaka 2 izy ary renim-pianakaviana, tsy misy raim-pianakaviana miaraka miay aminy an'ireo zanan'ireo. Tsy manana asa izy ankehitriny, matsiaro tena resy, tsy mahita izay atao, mangahiahy kanefa dia mahafantatra fa mbola misy ianao Andriamanitra any an-danitra izay mihaino vavaka, azo ifikirana amin'ny fotoana rehetra, amin'ny toe-javatra rehetra. Dia izany izao Andriamanitra no anatrehanay ianao amin'ity androany ity. Andriamanitra, raha sitrakao dia mba homeo izay iverinao fa mahasoa azy ahafahany mikarakara sy mamelona ny zanany io ranabavy io. Angatahako ianao mba hamela ny elony, angatahako ianao mba hamindra fo aminy ary mifanahinao masina anie hiasa ao anatiny mba hahatonga azy ho tena tonga eo amin'ny fibebahana marina, ka dia mba ho avy ny andro famelombelomana andraisany amin'ny fatra feno ny fanahinao masina. Dia hitahy ireo zanany ianao, hitahy ny lafim-piainany rehetra ianao, ny asa fivelomany, ny fahasalaman'izy ireo, ary indrindra Andriamanitra, hitahy ny fifandraisany aminao anie ianao dia ny fiainam-panahiny ireo zany. Mangataka vavaka izy satria fantany fa misy Andriamanitra mpihaino vavaka any an-danitra. Dia mba ho isan'ireo izay tena hanana fiainam-bavaka anie izy. Izay rehetra dia miray fo mivavaka ho azy, fa ianao, izy ihany koa Andriamanitra, ianao mihitsy angatahanay mba hanome azy fo mahatsiaro mangetahetanao, ary dia mba ho hanana fiainam-bavaka ary mba ho fiainana miroborobo voatolotra tanteraka eo ambanin'ny tana-maherinao anie ny fiainany. Matoky Andriamanitra fa mahita izany zanakao izany ianao, ary maniry raha mba ho avy ny fotoana indray androany zany ranabavy izany, dia hiverina eto amin'ity fandarana ity, hitantara ny zavatra rehetra izay nataonao taminy, ny fahasoavana rehetra nomenao azy, ary dia ho vavaka fisaorana no ataonay eto amin'izay fotoana izay. Isaorana lehibe ianao Andriamanitra, satria Andriamanitra mpihaino vavaka, ary tonononay amin'ny anaran'i Kristy izany tonom-bavaka rehetra izany. Amen.